Inona no andrasana amin'ny mpitantana ny orinasa atao am' Jesokrisy? Hitantsika menamena io zany natao hoe tamberina andraikitra sy adidy andrasana amin'izay mitantana ny orinasa Jesokrisy. Voalohany dia izy no manelanelana ny orinasa amin'ny olona ao anatiny ireo mpiasa sy olona ivelan'ny orinasa. Na natao hoe ivelan'ny orinasa dia mety hoe mpiara-miombina antoka io, mety hoe olona fournisseur izany, izany hoe ireo mpanome asa madinidinika sy ny sisa. Ny faharoa dia izy mikarakara ny atonta taratasy rehetrarehetra, mitantana ny vola, mitantana ny mpiasa sy ny fananana ny orinasa. Ireo izany ny andrasana amin'izay olona mitantana ny orinasa Jesokrisy. 10 no zavatra ataony amin'izany tamberina andraikitra sy adidy andrasana amin'izany. Dia voalohany hitantsika amin'ny kôlônina voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra. Kôlônina voalohany dia inona ilay atao dia kôlônina faharoa amin'ny fomba ahoana no anaovana an'ilay atao, aiza. Ny kôlônina fahatelo dia ny fahaefatra isaky ny inona no atao. Voalohany zany ny mpitantana ny orinasa dia mila manao tatitra amin'ny directeur général ny orinasa. Mila mandefa email izy zany na miresaka par Skype na miresaka amin'ny Google Meet ao amin'ny birao mazava ho azy isan'andro. Ny faharoa dia mandamina ny asa rehetra izay atao amin'ny herinandro. Mila avahany zany ny hoe inona no atao hoe maika urgent sy ny atao hoe nécessaire, ny ilaina. Raha sady maika no ilaina dia mila izy mihitsy ny tenany no manatanteraka. Raha ilaina fa tsy tena urgent sy maika dia planifiena. Raha ohatra kosa tsy urgent fa ilaina dia afaka delegena. Raha sady tsy urgent tsy ilaina dia afaka supprimena. Dia isaky ny faran'ny herinandro izy zany no manao an'izay asa izay. Ny asa fahatelo ataony dia manara-maso ny fandehan'ny processus rehetrarehetra. Ny dikany hoe processus dia hoe eto ny miditra dia misy processus dia eto mivoaka. Izany ohatra zany zao hoe raha raisitsika zany zao hoe manao sardine ny asan'ny orinasa dia miditra ny hen'omby dia mandeha ny processus rehetrarehetra dia mivoaka, azafady fa tsy sardine fa boîte de conserve no tiako tenenina, dia mivoaka boîte de conserve ana omby. Izay no atao hoe processus. Élément d'entrée dia mivoaka des processus dia élément de sortie. Miditra input no mivoaka output. Dia izay zany ny asan'ny fahatelo. Zava-dehibe ity manara-maso ny fandehan'ny processus rehetra de la fourche à la fourchette. Izany hoe ohatra zany zao hoe salady no resahantsika dia ilay zezika aloha zany no atao hoe fourche nambolena ilay salady, ny fourchette ery ambony latabatra dia izay processus izay fourche à la fourchette. De l'étable à la table. Raha omby no resahantsika, ilay omby any am-pahatra hatrany amin'ny bistek eny ambony latabatra hohanina. Dia ny processus-n'izay ilay omby any am-pahatra mandra-pahatonga anazy nakany amin'ny abattoir, nitetehana anazy mandra-pahatonga any am-mpivarokena, nisy niantsena dia avy any an-tsena ny tonga nandrahoana tao an-trano dia natao teo amin'ny plat teo ambony vilia. Dia izay no atao hoe manara-maso ny fandehan'ny processus rehetrarehetra de la fourche à la fourchette, de l'étable à la table. Dia aiza ny anaovana an'izany dia rakitsoratra ny fitaranana rehetra misy. Mety misy zavatra hoe tsy mety dia izany hoe mila aiza zany hoe aiza ilay processus no tsy nandeha. Isan-kerinandro izy mila manao an'izay. Ny asan'ny mpitantana fahaefatra dia manao sonia ireo taratasy rehetrarehetra na chèque na contrat na bon de commande na fiche de paie sy ny sisa sy ny sisa. Mety afaka atao hoe taratasy mihitsy ny soniaviny, afaka atao koa mety hoe validation électronique. Ao amin'ny birao izy manao an'izay. Izy mandamina ny fotoanany hoe isaky ny inona izy no manao sonia ny taratasy rehetrarehetra. Ny asan'ny fahadimy dia mampivorona ekipa. Izy zany no hoe mivorona ekipa hoe izao no ataontsika amin'ity herinandro ity, izao ny maika, izao ny tsy mety, izao ny mety. Dia mifampizara ny zava-bitany nandritry ny herinandro
Ary milaza hoe zao no ataontsika amin'ny herinandro manaraka. Isan-kerinandro io zany mampivory ny ekipa. Ny asa atao amin'ny fahaenina dia ny manatanteraka ireo asa fitantanana hafa rehetra. Mijery ny hoe inona no ataontsika amin'ity taona ity, mijery ny tableau de bord, mijery ny tableau de suivi midina eny fotony. Dia izy zany mandamina amin'izay fotoanany fa mila jerena izay rehetrarehetra izay. Ny asan'ny fahafito dia manara-maso ny vola ao amin'ny kesy sy any amin'ny banky. Dia mbola hozarantsika moa izany amin'ny orinasa ny atao hoe instruction. Eto izany dia mila manaraka ny instruction gestion de la trésorerie ary basé Scrissarl. Isan-kerinandro no anaovana an'izay. Ny asan'ny fahavalo dia mijery ny vola miditra ao anatin'ny banky Money, Orange Money, Mivola sy Airtel. Manana tableau de suivi zany dia hoe iza nanao an'ity paiement ity tao amin'ny Orange Money, iza nanao an'ity paiement ity tao amin'ny Mivola sy tao amin'ny Airtel. Isan'andro izy mila manara-maso an'izay. Ny asan'ny fahasivy dia mitantana ny fananana sy ny fitaovan'ny orinasa rehetra. Dia manaraka ny instruction omena amin'ny resaka gestion des immobilisations-ny basé Scrissarl. Arahana fotsiny izany ohatra ny fanaovana azy ao anatin'ilay instruction. Isan-taona izy mila manao an'izay. Ny fahafolo dia mamatsy ny fitaovana sy ny entana ilaina mandritra ny herinandro. Dia misy ihany koa ny atao instruction momba ny approvisionnement atao amin'ny basé Scriss dia manaraka an'izay izy dia mila mijery eny fotony isaky ny faran'ny herinandro ny anaovana an'izay asa izay. Raha izay ary no asa ataony dia adiny firy izany no miasa ny ora fiasany ao anatin'ny herinandro. Ao anatin'ny herinandro dia miasa adiny 7. Asam-birao amin'ny 8 ka hatramin'ny 9 dia amin'ny 12 ka hatramin'ny 1 izy mila makany amin'ny pizzeria. Dia amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 alina izy any amin'ny pizzeria sy mikarakara ny bed and breakfast. Tohizantsika amin'ny hoe ohatry ny ahoana izany ny fahalalana, ny haitao sy ny fitiavana sy ny talenta sy ny traikefa ilaina raha hanao mpitantana ny orinasa basé Scriss. Ny fahalalana izany dia ity ilay atao any an-tsekoly sy any amin'ny fiofanana dia mila olona navita bac +5. Fianarana momba ny fitantanana orinasa. Ny haitao izany hoe ny compétence rehefa manao zavatra dia mila fitiavana, misy koa ny atao hoe manan-talenta, voajanahary dia mba hitantanao tao amin'ny basé Scriss izany dia olona mila mahay mitantana ekipa, olona mila mahay mihaino, mila mandamina sady raha ohatra hoe talenta moa izany ilay izy dia saorana an'Andriamanitra satria ilay izy izany tsy ianarana fa efa ao aminao. Raha fitiavana dia vao mahita tsara satria tianao ilay zavatra. Raha ohatra hoe haitao dia satria nianaranao sy nananao traikefa. Dia averiko izany ny mpitantana tao amin'ny basé Scriss dia mila mahay mitantana ekipa, mila mahay mihaino, mila mahay mandamina, mila mahay mamandinika sy mamakafaka, mila mahafeno fihetseham-po. Zava-dehibe ity mahafeno fihetseham-po ity satria raha hitantana ekipa ianao ka tsy mahafeno fihetseham-ponao, izany hoe olona mitrôtrôtra be, olona tezidava be, olona matahotra be, olona inona izy teo, olona malahelo be dia ahoana ny hitantananao ekipa fa mila fehezinao ny fihetseham-ponao any amin'izay maharary anao any fa rehefa eo anatrehana ekipa ianao dia ianao olona hitantana. Dia olona mahay mikirakira informatika sy internet, mahay ny Word, bureautique izany ny Excel, mahay resaka email, mahay Skype, mahay mampiasa Google, mahay Facebook, ny Airbnb ho an'ny resaka réservation, ny Booking koa ho an'ny resaka réservation, bed and breakfast sy ny auberge. Eto izany ny olona ilaintsika ho hitantana ny basé Scriss dia olona manan-traikefa efa filohana fikambanana na olona efa tantana orinasa tsy latsaky ny 5 taona. Dia nosoratsika nandritra ny farany dia raha ohatra hoe amintsika fianakaviana te hanao mpitantana dia na izany nahavita an'ireo rehetrarehetra ireo na ampiana mba ahay an'ireo zavatra voalaza rehetrarehetra ireo. Tsy tonga dia nisy teraka tamin'ireo fa izay mihitsy moa izany ny andraikitra hanampy anao amin'izany rehetrarehetra izany.